malefaka hatrany ny tsioka avy tsy motsinanana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mila mitandrina ihany koa ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka atsimo andrefana mipakatra aty amin'ny morontsiraka Taolany Ariva misy ny alondrano vaventy izay novinavinaina ho avy ho amin'ny Rapito Somaraina dia hisitraka orana malefaka ny distrikany Antalaha ary ny fatra Analanjirofo takizay koa ny morontsiraka Vatovavy Fitovinany andrahoana ny andro any Atsinanana sy Atsimo-Atsinanana ary i Balikabe ny masoandro amin'ny fatra sisa fa iseo zany aorian'ny fisavan'ny lian-javona vao maraina aty amin'ny fatry ny Avoatany mafimafy ny fitsokan-drivotra ny amin'ny fatra Sofia sy Atsimo-Andrefaniny ho amin'ny Rapito sy tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny orana malefaka ny amin'ny Sava sy Analanjirofo fa aka endrika tandrivon-drahona zany any Vatovavy Fitovinany Atsimo-Atsinanana ary Taolaniaro i Balikabe kosa ny masoandro ny amin'ny fatra sisa na dia mbola lovandraona izay indraindray ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara mahakasika ny maripana no vinavinaina ho amin'ny Rapito dia misy fidina kely indrindra ny aty amin'ny fatry ny Avoatany ho amin'ny Rapito Somaraina dia enina hatramin'ny 12 degré Celsius ny aty amin'ny fatry ny Avoatany izay voatombatomban'ny meteo Madagasikara ho anao ny morontsiraka Atsinanana 17 hatramin'ny 20 degré Celsius ary mihoatra ny 19 degré Celsius avokoa ny any amin'ny morontsiraka Andrefana ho amin'ny Rapito tolakandro ny maripana mafana indrindra dia telo amin'ny 30 degré any Mahajanga sy Maevatanana ny aty amin'ny fatry ny Avoatany kosa dia mandilandilatra na 20 degré Celsius i Balikabe ny masoandro amin'ny Rapito ny amin'ny fatry Johannesburg sy La Réunion ary Milan ifandimy kosa ny rano sy masoandro Bangkok, Paris sy Maurice tanora tandrifin-drano Comores, Seychelles ary Nairobi dia atreondray ny vaovao ny mety toetry ny andro azonareo sanao samy tiala ty mametraka ny mandra-piovana